Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy i Jesosy Kristy tompontsika lohan'ny fiangonana. Amen. Araka nefa nambarany mpitarika tery am-piandohana avy namalala. Anio dia Alahady natokany ny sany Fjkm ho Alahady ny fahatsiarovana ireo martiora izay zokintsika amin'ny finoana ary tokony ao arahantsika teo izany finoana izay efa ny iainan'izy ireo nefa ihany koa nafoizany tenany noho ny amin'ny tompo. Koa ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amintsika dia ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly. Ny asan'ny apôstôly ny toko fahafito dia ny andininy faha 150 hatramin'ny toko fahavalo ka ny andininy voalohany no raisitsika amin'izany. Misy afatra telo no omeny tompo antsika eto amin'ity soratra masina ity. Misy afatra telo no omeny tompo antsika eto amin'ity soratra masina ity. Ndeha ary aty am-piandohana tonga dia omena antsika avy hatrany ireo afatra telo ireo ary efa aveo ho velabelarina amintsika ny votoatin'izany. Ny voalohany dia izao: fahasahiana miteny mafy sy mananatra ny olon-dratsy. Zay zany hitantsika io, fahasahiana miteny mafy sy mananatra ny olon-dratsy. Eo amin'ny andininy faha 150 hatramin'ny faha 350 no ahitantsika an'izany. Fahasahiana miteny mafy sy mananatra ny olon-dratsy. Ary ny faharoa dia eo amin'ny andininy faha 550 hatramin'ny andininy faha 450 dia hoe jereo Jesosy Kristy ka mifikira aminy. Jereo Jesosy Kristy ka mifikira aminy. Ary ny farany dia eo amin'ny andininy faha 750 hatramin'ny andininy faha 90 dia zao hoe mijoroa ho vavolombelona hatramin'ny fahafatesana. Mijoroa ho vavolombelona hatramin'ny fahafatesana. Stefana teo anatreny vahoaka maro izay nihodidin'ny vahoaka satria noheverina ary no ampangaina mihitsy aza fa ny tenin-dratsy an'Andriamanitra ary ihany koa nanimbazimba ny tempolin'Andriamanitra, izany no ny ampangana azy. Hitantsika zany raha namalala raha vao mamaky miverina kely eo amin'ny andininy faha 150, ny andininy faha 150 hatramin'ny andininy faha 550 ahitana tsara izay fiampangana natao ho an'i Stefana ary natonga ny sinediona na ny mpitsara teo amin'ny jiosy sy ireo vahoaka dia nanameloko azy. Kanefa tena tsy marina fa tena fiampangana araka hitantsika azy hoe nitadolona iampanga azy hanameloko azy mba ahafahana mitsara an'izany Stefana zany. Vokatra an'izay fantany loatra ny fahamarinana zay zavatra nambara no teneniny teo anivon'izany fiangonana zany ka tsy natahotra izy, tsy niaotrahotra izy fa vatrany tonga dia nilaza nanambara. Ary zay ny antony natonga azy nampiasa le teny somary enjakenjana ihany eo amin'ny andininy faha 150 hatramin'ny andininy faha 350. Mafy teny nataon Stefana teto raha olona manantsaina manampanahy mandinika mieritreritra dia tokony mba niemotra ihany tamin'izay fanapahan-kevitra zay. Fa ino moa nambarina dia hoy izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy faha 150: ry olona mafiatoka sady tsy voafora fosy sofina, ianareo manohitra ny fanahy masina mandrakariva tahaka ny nataon'ny razonareo ihany no ataonareo koa. Dia mitomo zany io. Dia izay zany tena mafy zany teny zany, tena enjana zany teny zany. Kanefa tsy maintsy nambara satria araka ny volazantsika hoe fahasahiana amin'ny teny mafy sy mananatra ny olona ratsy zany, ny olon-dratsy. Ino ambara olon-dratsy zany eto ravana malala? Ambara olon-dratsy satria tena amin'ny teny fotra moa tena namotika na napotika ny fiainan'ny fiangonana ireto olona tsy zakandreo zany ny fitaran'ny fiangonana, ny fandrosoan'ny fiangonana, ny fivelaran'ny fiangonana. Nahita lay fahagagana sy famantarana nataon Stefana ka niezaka izy ireo hanakana ary handrantsana mihitsy
izany fandrosoan'ny filazantsara zany. Kanefa tsy voasakana satria tsy an'olona ny tompon'ny asa fa Andriamanitra, ary zay hoe fahasahiana miteny mafy sy mananatra ny olona. Raha ny marina tokony mba nipiripirina ihany Stefana, tokony mba nipiripirina izy tao anatin'izany vahoaka be dia be izay nanoloana azy. Fa vao maika aza natao ny toroteny lava be fampianarana, tsy niaotraotra, tsy natahotra, tsy nisalasala, fa tsy maintsy navoaka ny marina no tenenina ny marina. Ary vokatra an'izany hitantsika fa tsy fahavelomana ny afaran'i Stefana fa ny afara amin'ny fahafatesana. Riavana malalitra amin'ny tompo. Izany indrindra no ndraindray tazana eo amin'ny fiangonana. Ndraindray tokoa tsika tena mahasahy miteny olona izay manao tsy marina atin'ny fiangonana. Ndraindray tsika mipiripirina satria mety matahotra ireo rafitra, ny fotolansy ny fitsipika, ny fandaminana samihafa, sao dia ahongana, sao dia esorina, sao dia tsy anatin'ny mpikambana, sao dia zao matahotra an'izany tsika. Fa ny tena takin'ny tompo ny fahasahintsika miteny sy manambara ny marina, ary ilaina zany, tadiavina amintsika zany. Fa ao anatin'izany kosa itsika mpanompon'Andriamanitra jereo tsara fa mandrakariva anareo tia andreny votra je tratran'izany loatra fa ho anay amin'ny sisiny any. Raha vao misy ny asa fitoriana filazantsara atao, tsy maintsy misy olona miseho mitsivalana eo anoloanao, mitsangako fahavalo manotra ny filazantsara. Ary amin'izay indrindra no mila miseho anao, mila mijoro anao, mila say anao ho martiora ny filazantsara. Tsy miemotra fa ny mandroso ihany. Ary zay mahatsaratsika olombelona zany, vitsy ihany ny asiana maso anafarany fa aloha ihany asiana ny masony. Dikan'izany tsy atao hitodika anafara atsika fa natao androso, na inona miseho, na inona midona, dia zany zany izy. Indray mandeha rehefa malala mahatsara zany hoe resaka asa sarotra zay atao zany amin'ny fitoriana filazantsara. Rehefa nandeha niakatra tanàna anankiray zany zay nitory filazantsara, dia zao zany tenin'olona, miakareto nareo androany fa misy razana nareo androany, zany misy maty nareo androany. Satria ao anatin'ny fanompoana le olona, ao anatin'ny fanompoana zany, fanompoam-be moa zany manao reny doany reny. Dia zay moa zany fa vona ndeha tory filazantsara any amin'ny fatrany Kijabe misy an'izany zany zavatra ambarantsika tantara zany. Dia zay fa vona raha teo na ho faty na ho velona tsy maintsy toriana ny filazantsara, tsy voasakan'olombelona zany. Dia lasa moa zany zay nandeha. Zao zany, rehefa nandeha zany nandalo tamin'ny tanàna, tsy naninona zany zareo. Fa rehefa niverina zany ny mpiantafika, dia nanao le ira fifoazana hoe misikina re sakay zao ahoana toyny. Ady mamay no atao zao. Hoy zareo tao an-tanàna hoe zany enonareo tsara irandreo zao. Fa vona iady amintsika reo, alao ifampitana antsika androany. Ny omana zany ny tao an-tanàna, naka fanoto, naka hazo ikapoka ny mpiantafika zany. Ary tamin'izany tena tsy moramora. Nisy mpitandrina anankiroa zany, tena mpitandrina, torana mihitsy, tena torana. Vokatra an'izany dariko anazy zany ary noentina tany androva mihitsy tamin'izany fotoana zany. Satria tsy zakandreo nandreny le hira hoe misikina resaka zao ady mamay no atao zao. Tena vona tokoa rehefa very tena iady marina fandraisandreo azy. Kanefa zany moa natao zany tsy nampiemotra ny mpitory filazantsara fa isaoran'Andriamanitra tafita ny afatra. Zao revina malala mba ambarantsika tamin'izany satria nandresy ny filazantsara. Zao ny zavatra nitranga rehefa aveo. Ray volana taty aoriana satria nitory zany reo tantanàna hoe reny mpivavaka reny no nanimbazimba ny tanànanay. Isaoran'Andriamanitra fa ray volana katroko taty aoriana dia nisy afo, nisy motro tsika, zay any zany. Nisy afo zany nilatsaka avy any ambony, nahitan'izany le mpanjaka teo an-tanàna, ary zany dia vato velona fijoron'ny vavolombelona nataondreo tao an-tanàna zany. Nilatsaka le afo avy ary ambony dia noloritra amin'ny jero, inona ty, lozanina ty, ary ny fanandrify amin'ilay toerana izay nanaovana fanompoana zany, nanaovana fanompoany sampy io. Doany zany fomba fahaizany azy zany. Nilatsaka le afa tonga dia teo amin'ilay trano, ary ny trano mo trano bozaka zany. Nirehitra rava manontolo tsy nisy tavela zany teo. Afo avy anan-danitra, tsy hoe torabato avy anan-danitra, fa afo motro avy anan-danitra nandoro an'igny.
ary vao maika aza no mahafisindray ny fitoriana anay satria hoe reny any nandatsika ny hafa avy anan-danitra so ihany fa teo anatrehan'ny tribunal dia niteny zay hoe ray volana taty aoriana ary zahay fa tsy niverina tao intsony ka fomba hoana no ilazana fa izahay no nampidina afo avy anan-danitra nandoro ny doany tsy anjary ary anao rehefa volombelona fa nahita izy nidiny avarizany nandoro an'izany doany zany tsy nihemotra ny filazantsara zany ry havana fahagagana senao Andriamanitra zany rehefa mijoro vavolombelona tsika say ho maritiora ny filazantsara dia asenao Andriamanitra zany dia mako ankehitriny dia maro olona miteny hoe mbola misy ve fahagagana andeha jery fahagagana makatsy makary zany sahirana andeha jery fahagagana fa mbola misy ny fahagagana asehonao Andriamanitra amin'ny asa fitonana filazantsara koa miorena tsara aza miovaraka zany fa hoe volaza hoe mila manana fahasenantsika miteny mafy sy mananatra ny olon-dratsy fa misy tokoa ndraindray ao anatin'ny fiangonana tahaka zany dia miaina amin'ny faharatsiana araka nambarany Stefana hoe ry mafy atoka sady tsy voafora fosofina dikan'izany hoe ny hoe voafora tamin'ny josy entilazana fa feno sy tanteraka zany ny maizazy ny olo anankiray ka raha vao tsy voafora sofina sy fo zany ny olona tena fiainany gentilisa ty nambara amin'izany zany hoe tsy misy fahamasinana tsy misy fahamarinana fa miaina tanteraka ao anatin'ny fiainam-betaveta ny ty nambara amin'izany soiany fa itsika dia efa tsy amin'izany teny nambarany Stefana zany fa manana kosa fahasahina miteny ny marina eo anatrehan'ny mpiarabelona ao anatin'ny ankonana amin'ny fianakaviana fa Jesosy nefa nilaza hoe izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny zavatra faharoa nambarantsika raha malala ny zavatra faharoa nambarantsika dia zao hoe jereo Jesosy Kristy rehefa voasambotra i Stefana zany rehefa voasambotra izy jereo tsara eo amin'ny andininy 5:10 izao no voalazana amin'ny anaran'i Jesosy fa Stefana feno fanahy masina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitra Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra ary Stefana feno ny fanahy masina feno ny fanahy fomba fanaoravana malala ty moa zany mampahatsiahy ndreny ohatrany hoe mifanohitra amin'le fanekemponantsika kristiana ny fanekemponantsika voalohany dia milaza hoe Jesosy Kristy io atsika manahoana niakatra any an-danitra dia maninona mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra eo zany izy mipetraka zany zay zany ny fanekemponantsika fa teto kosa tsy Jesosy Kristy mipetraka no hitany Stefana fa Jesosy Kristy maninona Jesosy Kristy mitsangana fanao ry avako malala fanao raha misy vahiny zany manankaja ho raisinao ianao zany mipetraka ao anatin'ny birao ka misy vahiny manankaja ahoana zany ataonao mipetraka ao anatin'ny birao ianao tsy maintsy mitsangana anao ho mari-pakasitrana sy fanajana lay vahiny zay ho raisinao zany fanao dikan'izany ny fitsanganan'i Jesosy Kristy hitan'ny Stefana dia midika ino midika fandraisana mpifaliana fandraisana amboninahitra fandraisana miezinezina ny fanahiniza ny fanahy Stefana zay ny dikany io zany tena fa niomana zany Jesosy Kristy handray ny fanahy Stefana ho ao amin'ny lanitra zany ho ao amin'izany toeram-boninahitra zany eo hipetraka eo antanakavanan'Andriamanitra dikan'izany ilay zavatra zay natrehiny dia tsy maintsy tsarony fa maivana ny fahoriana fa jery hoe jereo Jesosy Kristy ka mifikira aminy tsy moramora avana malala ny mijery ny mibanjina an'izany Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana zany satria tsy manam-potoana intsony anao iodinana makatsy makaro fa tsy maintsy mibanjina any Jesosy Kristy dia koa mibanjina zany dia tsy miovaova ny fijerinao azy tsy mba tahaka ny fijeriny sasany hoe Jesosy Kristy ndraindray misy manofo hoe Jesosy Kristy mainty be seho tamiko aiza koa nasy Jesosy Kristy mainty be zany Jesosy Kristy niseho tamika ohatrany Jesosy Kristy ohatrany hoe manao akanjo lava be zany nefa ohatrany akanjo hafahafa tsy zany be dia be manofinofy fa Jesosy Kristy tompontsika ilay ivavahantsika Andriamanitra velona Jesosy Kristy izay fiainana ary izy tena ten'Andriamanitra ka mipetraka eo an-tanakavan'Andriamanitra indray mandeha nisy olona nanofy zao zany nambarany
pastera zaho izy nanofy mba inona loatra pastera dika nyty nofiko ty fa tsy azoko dia mba azavo amiko ahoana ho any dika nofinao zany dia ozy hoe zaho izy nanofya mahita an Jesosy Kristy izy mitsangatsangana ery anaty lavaka ery ambany fa zaho izy efa ty ambony mijery azy zany ny nofiny mahita an Jesosy Kristy izy mitsangatsangana anaty lavaka ery ambany fa izy efa ty ambony mijery any Jesosy Kristy hoy zao tena mibeba mafy anao tena mibeba mafy satria tsy zany tokony ho izy ianao no ary agnaty lavaka ary ambany ary i Jesosy no maninona mahitanao avy aty ambony ka mampiakatra anao manala anaty zany lavaka zany fa tsy anao ndray ny andeha ilingilingy amagnamagna ivandravandra aty ambony aty ahita hoe io Jesosy fa any anaty lavaka any tsy zany mibeba mafy anao fa anao anambarako tonga dia very anao zany ve ndikany izy eka ho satria anao manitsakitsaka ny lohan Jesosy satria aty ambony anao ndraindray ry havana tahaka zany olona mba mahita an Jesosy ihany izy amin'ny heritreritra mba mahatazona an Jesosy amin'ny lalan'ny nofa diso ny fijery diso ny fahitana fa eto Stefana kosa ao anatin'ny vahoaka be dia be zay fa mitangorona andeha ninona andeha hamono azy dia indro fa mahita an Jesosy mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra izy Jesosy handray azy Jesosy vonona hampiditra azy amin'izany lanitra zany izany zany ho hitany ianao zany zao inona ny batazanao zany raha mba misy fanenjehana mahazo anao raha mba misy fanakorana mahazo anao raha mba misy fanevetevana mahazo anao raha mba misy fanalam-baraka mahazo anao inona ny batazanao inona ny mba ataonao iza ny mba ianteranao zany fa ndraindray amintsika zany dia raha vao misy zany fanevetevana zany ndraindray mamaly hoe eka ny anao ny retour fa ny anao zany alefa ny anaka ny retour zay zany ny anao ny alefa ny anaka ny retour zany hoe anao zany mandroso fa rehefa miverina boka tratrako foana anao zany hoaiza anao tsy ho tratrako ankodimirana tsy zay ry havana malala tsy ny mamaly faty tsy vazanso no ilay ny tompo aminao raha misy manenjika anao fatazano jereo Jesosy Kristy ary izy raha teo efa niatra zany fahoriana zany ary zany koa ny vavaka nataon'ny tompo dia hoy izy hoe mamela ny elony fa tsy fantany zay ataony Jesosy nge be famindrampo be fitiavana aizy moa tsy afantarandreo ny ataony zany fa Jesosy tsy te hanameloko azy ireo fotsiny hoe mamela ny elony tsy fantany ataony vavaka nataony amin'Andriamanitra rainy zany mba tongon'izy ireo ahazo andray anjara ary ho tafiditra amin'izany fiainana mandrakizany dia nanota aza namantsika sy namono ny zanak'Andriamanitra jereo Jesosy Kristy ka mifikira aminy na inona no miseho jereo izy ary rehefa jerenao zany izy amin'ny famindram-pony jerenao izy amin'ny fitiavany jerenao izy amin'ny fahamasinana jerenao izy amin'ny fahamarinana dia izany tokoa nataonao rehefa aveo ary zay mahatonga azy miteny izay mino azy izy mino an Jesosy Kristy zany dia ahoana ny toyny ny asa ataoko izy no ataony koa zay zany manao ny asan'i Jesosy asan'ny famindram-po asan'ny fitiavana dia kan'izany ry havana malala aesoro lavitra amintsika mihitsy ity toe-tsaina nanana ndretsina ny antsika ny Stefana reto tsy hoe ato anatin'ny rindrina efatra ny fiangonana dia mahafinaritra zany moa koa zavatra hita ndraindray rehefa tafiditra ato anatin'ny rindrina efatra ny fiangonana tena anjely mihitsy antsika ary zany tareny Stefana any amin'ny andininy andininy fito ao tena karaha anjely mihitsy ny tareny Stefana lasa nafinaritra tsara tare zany antsika tonga ato am-piangonana mafinaritra tena tsisy kanina tena zanak'Andriamanitra fa rehefa miverina mivoaka avy ato ny sasany tonga dia hafahafa ndray zany manangan-drambo tsy letra tenenina tsy letra anara everiny sasany fa ato ihany zany no misy an'Andriamanitra tsarovany efa araka nambara fa tsy ato ihany ilantsika fijorona vavolombelona fa any amin'ny sehatra misy atsika asehoy fa atsika dia zanak'Andriamanitra ary ny toerana misy anao dia every fa mitondra nyty polipitra ty anao zany hoe naizanaiza ny toerana misy anao da fa anao mijoro vavolombelona dia misy polipitra zany eo tazan'olo anao zany havana malala ny zavatra manaraka dia zao hoe mijoroa ho vavolombelona hatramin'ny fahafatesana mijoroa vavolombelona hatramin'ny fahafatesana dia hitantsika tsara Stefana fa tena niatra ny mafy tokoa zany izy niatra ny mafy izy
eo amin'ny andininy fa 7 dia nahitana fa notoraham-bato zany izy. Ary mafinaritra indrindra ny vavaka nataony Stefana. Ny vavaka nataony dia hoe ry Jesô Tompo, raiso ny fanaiko. Ry Jesô Tompo, raiso ny fanaiko. Zany ny vavaka nataony. Hitantsika moa zany any amin'ny Salamo 1:30 dia zany koa miverina. Fa Yesu Stefana dia miteny mazava tsara hoe ry Jesô Tompo, raiso ny fanaiko. Ahoana moa Jesô no tsy hanomana ny fandraisana azy amin'ny fomba manetriketrika? Ahoana moa Jesô no mbola handa tsy hitsangana mihitsy handray azy satria nanao ny asa amin'ny fahamarinana, nanao ny asa amin'ny fahamasinana Stefana. Ary izany mba etaetany, izany mba fangatahana, izany mba fanirina. Jesô Tompo, raiso ny fanaiko. Maro amintsika raha vako malala, rehefa ho faty, tsy zao teny nataony Stefana zao zany no ataony sasany. Fa maninona? Angonina ny ankonana, angonina fianakaviana. Maninona? Mametrapetraka hafatra. Anareo hoe za andeha dia ary misy otran'izao fananantsika, ary tany kininantsika, tômôbilintsika otran'izao ry, ary misy tranontsika fa za andeha. Ty moa lalana tsy maintsy zoraka dia tsy fantatra hoe na oviana fa za tsy maintsy andeha zany dia manao veloma mandram-piaona fa dia andeha za io. Zany hoe tsy diso an'izay. Fa manahoana kosa ny anomananao ny mandrakizainao dia mba afaka miomana ve ianao, efa afaka miteny ve isika fa aiza ny fanantsika dia atolotra eo antanan'i Jesô Kristy ka andraisan'izany fanahintsika zany. Satria zao nofo zao tsy mahazo mandofa ny fanjakan'Andriamanitra araka volazan'ny Korintiana rahateo. No zany ry havana malala. Dia anjarantsika zany zao ny manomana sahady ny ho mandrakizaintsika. Dia ozana hoe Jesô Tompo, raiso ny fanaiko. Tsy hoe raiso ny tenako, fa raiso ny fanaiko. Ilay fanahintsika, izany no andova ny fiainana mandrakizay. Efa miresaka ny fahafatesana antsika. Satria zany lalana tsy maintsy nozoran'ny Stefana zany, izany lalam-pahafatesana. Tsy nataony ho zava-dehibe mavesatra teo amin'ny fiainany intsony. Izany hoe tora-bato azazana, izany fanenjehana zany, izany fanapotena ny olonofony zany. Fa ninona? Ny nibanjina ny lanitra satria azo nantoka fa hoany ny fanahiny. Efa miresaka n'ity fahafatesana ity tsika havana malala. Dia satria Stefana zany zao tena azo antoka 100% fa hoany amin'ny paradisa zany izy. Fa indraindray tsika fiangonana, indrindra fa tentanandehibe zany dia mba misy zavatra tsara amboarina ihany. Misy efa kristianina be zao efa ela ny etezana maha kristiana azy, arambazo lazaina hoe efa mainty molaly, efa firy mofo mpandraisana lalàna efa mety sobiky raiky aza. Divay lana efa mety malany 20 litre reny amin'ny serikana reny. Nefa rehefa tonga ny fahafatesana dia mbola mahasaha milazo anatin'ny ferapara manao hoe amin'ny alahelo lehibe no ilazanay na ampandrenesanay anareo fa ny ava malalanay dia maninona? Nantsony ray no diany aminy. Contradictoire be ne zany. Efa nao kristianina be zao avanao mpivavaka tsara zao mafinatra ny fanompoany teto ambony tany, ianao ve dia mbola hilaza fa amin'ny alahelo lehibe no ilazany aminareo. Nefa izay contradictoire satria anao milaza amin'ny alahelo lehibe. Nefa aiza ny andianany? Aiza ny direction zany? Nakany amin'ny nantsony ray no diany aminy. Zanaka antsony babana, zanaka antsony ray aman-dreny ve dia mampalelo anao zany? Ody amin'ny ray ino mampalelo amin'izany? Hoe nantsony ray no diany aminy izy. Any amin'ny ray izy ane. Zany tsy mety. Fa rehefa tena manao zany tsika farafahakeliny, tokony ilaza mihitsy aza ny aminy hoe amin'ny finoana, satria zay matetika ataony sasana, amin'ny finoana ny fitsanganan-tena amin'ny maty no ampandrenesanay anareo fa ny ava malany dia nantsony ray no dia mety zany zay. Fa ampio aza ny amin'ny hoe amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan-tena maty ary amin'ny fifaliana no ilazana fa ny ava malany dia nantsony ray no dany aminy. Raha azonao antoka tokoa moa tahaka ny Stefana zany zao eo ampelantanan'Andriamanitra,
eo am-pelantanan'i Jesosy Kristy ny fanahy ny avantsika zay lasa. Inona no mahatonga anao tsy mety resy lahatra ny amin'ny fampiononana? Misy ny olo tahaka an'izany. Na ampiononanao zao aza tsy mety mangina fa mitomany lava io foana zany. Migogogo mitomany. Na ta efa ataontsika hoe efa 70 taona mahery azy le ramatobe na le ranga no maty mbola ranomaso ka zany nge fa nazo bonisy ne zany. Fa nazo bonisy zany. Satria ahoana mazo bonisy azy? Satria ny tompo fanteny hoe araka ny teny soratra masina 70 taona ny andro ny zanak'olombelona arata iny ka mateza dia 80 taona. Ka inona koa mbola mitomany amin'izany efa 70 taona? Avelao izy andeha. Avelao izy andeha. Satria efa vonana nambaran'i Jesosy ao amin'ny Jaona 4:4 ny 9 sy ny 10 dia izy nilaza andeha hozy izy. Andeha ninona? Anamboatra fitoerana ho anareo. Ary andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handrainareo ho any amka izay toerako. Inona ny olana amin'izany? Zany ane riavana malama amin'ny tompo. Raha ambara hoe maritiora zany. Maritiora ny finoana. Lalagna tsy maintsy zorantsika zany. Mety anao zao mety voenjika. Mety anao mety hoe alambaraka amin'izany. Zany endriky ny mahamaritiora antsika tsy hoe izay tapahantenda ihany, izay le fonina ihany, tsy izay ihany. Fa ny fiainantsika andavanandro be dia be ny sehatra ahafahantsika mijoro vavolombelona amin'ny mahamaritiora ny finoana antsika zany. Maritiora ny filazantsara. Tsy Stefana ihany, tsy ry Rafalandriamazoto ihany, tsy Rasalama ihany. Fa itsika ihany koa dia maro ny sedra zay tsy maintsy atrentsika. Maro ny sedra mahazo atsika amin'ny fiainana andavanandro. Zany ne be dia be any amin'ny tokantranontsika rehetrarehetra any iaran'izantsika kanefa tsarovy. Kanefa tsarovy fa tsy maintsy ho mpandresy tsika noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Ary izay ny antony nanenjehana ireo apôstôly, ireo mpianatra any amin'ny andininy voalohany amin'ny toko 9 jereo tsara fa amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro zany dia nisy fanenjehana mafy tamin'ny fiangonana tany Jerusalema ka dia niely teny amin'ny tany Judea sy Samaria izy rehetra afa-tsy ny apôstôly ihany. Vokatry ny fanenjehana dia niely ny filazantsara. Araka an'izany raha misy ny fanenjehana mahazo atsika azo atao hoe saza avy amin'Andriamanitra zany fa ahafahana manaparitaka, mampiely, manitatra ny ambaindain'ny filazantsara. Dia ilaza tantara farany mareo zany amin'ny tinako izao tenin'Andriamanitra ahafahantsika misainatsaina tokoa, atraiza marina tokoa mo ny finoantsika an'Andriamanitra. Satria araka nambaran'ny pastera Solofa rehefa mba tonga aty zany zay dia mizara mandrakariva ny tenin'Andriamanitra ho famparezana atsika. Fa Andriamanitra riavana eo mandrakariva miaro atsika raha tsy mbola tonga ny ora sy ny fotoana ny segondra zay tsy maintsy andozanao ity tany ity. Nisy ndre mandeha fivorian'ny fiangonana mitanterahanay zany. Rehefa natao ny fivorian'ny fiangonana isana loha volana zany dia efa ndresika tamin'ny pastera zany zay tamin'izany mbola skoto zany. Ndresika tamin'ny pastera mbola skoto manaka ankehitriny. Dia ny teny zay hoe pastero, ireto olona maro be mivavaka reto ve tena olona mino an Jesosy marina mo izy ireo? Ao izy pastera tena mino reka. Hoy zay hoe ireo ve zany tena mahasahy mijoro hatramin'ny fahafatesana? Tena mahasahy ireo ka. Dia andao ary zay mba hanao je de nuit zany anio ariva ao anatin'ny fivoriana. Hanao je de nuit zany zahay. Dia ino zany ataonareo zany? Ndao zay hanomana sary basy zany zay. Hanomana sary lefona zahay. Dia ao anatiny alina Fidirana, ao anatiny alina miavaka feno Fidiran'Andriamanitra dia hitra zany zay ka hanao menansy ao anatiny fiangonana fa lazana pastera, ny lazana diakona vitsivitsy ary efa nampafantarina ny tao an-tanàna zany. Dia raikitra amin'izay. Ao anatiny alina Fidirana zay mafana riavana malala dia nitranay olona efada fotsiny. Dia ny teny nanao saratava zany zay, ny teny tao anatin'ny fiangonana hoe ajanony zany iranareo zany. Vao ny teny an'izany tonga dia nangina ny irana. Zay tsy teo faty mivoaha miala ato am-piangonana. Tena ny azakazaka ny olona ny famonoana mihitsy eny amin'ny varavarana.
ary nampalahelo fa nisy naratra mihitsy aza le ola vokatra ninona vokatra le fandosirana satria ny amin'izany tena fa mitana lefona mitana saribasy efa tsy haindreo tsona tena basy tena izy sa lefona tena izy ny tazominay zany nampalahelo tamin'izany fa ramatobe anankiray sy pastera ary le dekona zay nomena mot de passe any sisa nijany tao am-piangonana fa nivoaka tao vida na lalaka itao am-piangonana raha mba atsika zao zany tonga avy any misy olona manao fietsika tahaka an'izany misy mivoaka amin'ny varavarana foana ito androany misy tafavoaka foana eo zany satria miteny le hoe ny maty anio sy ny maty rapitso aleo aloha ialana ny maty anio maty androany zany ry avana malala tsy izay nilay ny tompo aminao fa rehefa tena azonao antoka fa ny fanahinao dia efa tsenainy Jesosy Kristy ao amin'ny fanjakana lanitra ka eo an-tanakavanan'Andriamanitra dia tsy arovy fa na dia nio anao no miala amin'ity tany ity dia hoany amin'ny mandrakizay ary zay natonga ny Stefana tsy nanome vahana intsony mihitsy ny zavatry ny tany izy fa nibanjina ny lanitra ry avy malahatra amin'ny tompo raha miresaka atsika alahady anio dia natokana ho alahady fahatsiarovana ireo martiora dia aoka tsika rehetrarehetra mba tena ho martiora tokoa zany tsika ka say hanolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra say hanolotra ny ankonantsika ho an'Andriamanitra ary say atsika hanolotra ny fianakaviantsika sy ny fiainantsika manontolo mihitsy ho an'i Jesosy Kristy fa izay mahatonga ny soratra masina miteny hoe na velona sika na maty sika dia niza any Kristy zany tsika ho azy Andriamanitra ny voninahitra amintsika kosa izany teny zany amen.